Tadidiko tamin'izaho mbola kely dia lalao saribakoly. Nampandroko izy, na asiako makiazy dia nirandraniko ny volony. Fa efa taloha moa izany an'ny ankizy izany. Efa lehibe azy izao. Faleria rehefa matsiaro an'izany. Ity ny sariko miaraka amin'ny zokiko lamatoa, Yahaya, sy ny zandriko faralahy Yakobo, miaraka amin'ny dadanay izay eto. Tsy ho adiniko mandrakizay io fotoana io. Tamin'ny 17 no nanatrika mariazy voalohany Tsy ho adiniko mihitsy io. Rehefa vita ny fianarako ka feno 25 taona dia mba te hanambady sy hanorina tokantrano ary hanome zafikelo an'ny ray aman-dreniko. Telo herinandro izay nanontany tovovavy maro eraky izao tontolo izao ny heviny izahay mandritra ty valanaretina COVID-19 ity. Nitombo ny isan'ny olona voan'ny coronavirus ety amin'ny fireneko ary nitombo ihany koa ny isan'ny maty. Nitombo ny tranga vaovao. Mba nanantena hoe eno io tranga io. Saingy tsy mitsaha mitombo izy ity. Tokony mba midina amin'izay io dia mba afaka miverina mianatra izay. Manomboka tsy andron'ny olona ny mihiboka foana ao an-trano. Manomboka miverina amin'ny asa fanaony amin'ny fotoana voafetra ny olona. Namela ny toeram-pisotrosotroana, ny toeram-pisakafoanana, ny varotra kendiendy ary ny tsena isokatra ny fanjakana nanomboka tamin'ity herinandro ity. Natahotra nahita ny vahoaka ny tangorona. Raha mbola misy ireny fitangoronana ireny dia mbola hitohy foana ny coronavirus. Hiparitaka manerana ny firenentsika izany. Za mahita olona betsaka tsy miraharaha ireo fepetra fisorohana mihitsy. Manomboka hita mivoaboaka ny olona rehefa no alefahan'ny fanjakana ny fihibohana. Na ny tetỳ amin'ny manodidina anay azy efa nanomboka nivoaka dia miara mipetrapetraka sy miresaka. Izany nahatonga ny coronavirus niparitaka tamin'ny firenena rehetra. Lasa mety azo antoka no mivoaka amin'izao. Tsy mitsaha mitombo ny fifindran'ny aretina ary tena matahotra mihitsy amin'izao. Tamin'ireo firenena nanalefaka ny fepetra fihibohana dia afaka niverina ny fandray tamin'ireo namany ny tovovavy sasany. Izy ny namako. Alina maro Mohamed anarany. Aleo izy niresaka ny amin'ny finamananay. Mahafinaritra ny finamananay. Eritreretiko ohatran'ny zandriko vavy mihitsy izy. Mifampiantso amin'ny anaram-bositra izay. Dira ny fiantsony ary hany kosa ny fiantsoko azy. Toy ny zandry vaviko ny fandraisako azy. Tiako be izy ary izy koa tia. Tiako raha hito mandrakizay ny finamananay. Maniry ny hanambady satria mahafaly ihany mahita olona mivady. Mba tiako raha ariarian'ny fianakaviako fa rehefa vita ny fianarako vao hanambady rehefa tanterako ny nofinofiko. Misy karazany ny fanambadiana aty aminay. Misy ny fanambadiana manaraka ny fomban-drazana. Matetika no mifankatia ny rototo amin'io ary avelan'ny ray aman-dreniny fanambady izy ireo. Fa
fa misy fotoana tsy latsa-pitiavana indray nefa teren'ny vady izy ireo. Izany no fisehony aty aminay. Raha mahita ny fanambadiana ho anisan'ny andrafitra no avy ny tovavy sasany, tsy mitovy hevitra amin'izany kosa ny sasany. Raha te hanambady izany arinany, azo lazaina hoe eny, azo lazaina hoe tsia satria ilay manambady zany tsy tena hoe izay no tena tanjoko izany satria hoe te hanatanteraka amin'ny nofinofiko rehetra aloha za zay vao hoe manambady na hoe rehefa mahita an'ilay olona tena hoe tiako. Ny aty aminay aty zao misy manambady aloha dia misy manambady arina, misy hoe 20 taona ianao manambady, misy hoe 80 taona ianao manambady, tsisy koadao izany fa fanambadiana aty aminay aty zany ho an'izao la tena hoe manan-katao zay vao manao hoe mandeha any an-deglizy, mandeha manao fety izay. Fa raha ny tena izy zany dia manao fomba ao an-trano ao ihany dia mivady izay ny dikan'izay. Fa tsy hoe manao fety le manao pipan peraky ny lalana zany. Za zao tatoato ohatra tsy dia tena nahenanao mariage naotra izay fa le mariage ao anaty trano ao ihany. Izany azy ho an'ny tovavy sasany dia tsy miankina amin'ny foana na ny fotoana anambadiana na izay mety ho lehilahy hankavady azy. Ny aty aminay aty zao misy an'ilay atao hoe vorovory. Le vorovory zany ohatrany hoe vady atolotra zany tena mbola voakely zany le zaza dia fa atao hoe anambady an'ny zanakaony na zao ohatra. Dia misy koa ny anankiray hoe fanambalia amin'ny troky. Dikan'izay zao ohatra hoe samy cousine zao ohatra amin'ny fanambady eo dia tena tanjon'izay zany mba tsy inona izay tsy hifindrafindra zany le arenan'le fianakaviana hoe hifindra amin'olo-kafa zany. Dia le izy koa zany tsy hoe izay koa ny tena antony fa ndraindray zany ny aloha be le fanambalia amin'ny troky no atao zany hoe ndraindray hoe 90 taona, 50 taona, 40 taona manao ohatr'izay satria zany le ray aman-dreny te hiala andraikitra aloha zany hoe ohatra hoe zany hoe tsy haiko mety hoe tsy manam-bola angamba zareo zany voalohany dia tianjareo ampanambadiana aloha zanaka zareo dia amin'izay any izy karakarain'ny vadiny zao ohatra na manao ohatr'izay. Dia ny antony iray hafa koa zao ohatra hoe repos financier zao satria hoe ohatra hoe amin'ilay vorovory zany hoe zanaka mpanankarena zany hoe anampanambadiana ny zanany dia amin'izay rehefa lehibe zany izy manam-bola dia amin'izay afaka mangataka kosa le ray aman-dreny aminy. Dia izay ny ohatrany izay vorovory sy fanambalia amin'ny troky zany tena ohatrany hoe fanao aty amin'ny faritra misy anay aty zany. Na eo azy ireo antony maro mety ho fampirisihana ny fampanambadiana ny ankizy dia hitovian'ny rehetra eraka izao tontolo izao fa hampitsimbadika ny fiainan'izy ireo izany. Tsy mahaliana ny fanambadiana satria tsy maintsy mankatony vadiko aho rehefa manambady ary ho very ny fahafahako ary ampiady matetika izany resaka izany. Aleoko mikarakara ny fianakaviako, manam-pikasana ny hahavita zavatra amin'ny fiainana. Raha manambady aho dia ho very ny nofinofiko. Nisy vehivavy nampanambadiana meloa izao nandritra ny fialan-tsasatry ny fahavaratra. Rehefa miverina misokatra ny fianarana dia misy tovavy tsy miverina an-tsekoly. Avy eo eny hoe nanambady ry zareo. Misy koa ireo mitsoaka. Nisy mpiara-mianatra aminay tsy tonga nianatra elaela. Eny koa tia ariana hoe nanambady izy. Hitako teny an-dalana izy indray andro mitondra zaza dia nanontaniako hoe anizy ilay zaza noentiny. Namaly ahy izy fa ay zanany io. Dia nanapa-kevitra fa tokony tsahatra hatreo ny fampanambadiana ankizy. Maro ireo tovovavy mitovy taona amiko teny amin'ny manodidina anay no nijanona tsy nianatra intsony fa lasa niasa na nanambady aloha. Tsy afaka ny hanohy ny fianarany amin'ny ambaratonga ambony ireo, nijanona ho nofinofy ihany izany ho azy ireo. Amin'ny toerana sasany misy mampanambady ankizy miafina amin'izao fotoana fihibohana izao. Matetika ny fampanambadiana ankizy dia miteraka tsy fahafahany manapitra ny fianarany ary midika ihany koa izany fa tsy mba ho tsapany izany fifaliana amin'ny maha-ankizy azy izany. Salamo, Zulfajoinina ny anarako ary 5 taona. Aty Bonne Regency, amin'ny faritra atsimo faritany Sulawesi, Indonesia no mipetraka.
Samy manana fahatsiarovana tamin'ny fahazazany daholo ny tsirairay, misy ny tsy dia tsara ary misy koa ny tena nahafaly. Ny ray tamin'ireny dia tamin'ny nanao vakansy tany amoron-dranomasina, tany amin'iray tamin'ireo toerana fizahantany malaza indrindra. 8 taona tamin'izany, voalohany tsy diako tora-pasika tamin'izay sy ny lalaovako teny amoron-dranomasina, lalaovana fasika ary ny lomanosana tamin'ny rano masira. Anisan'ireo fahatsiarovana tena nahafaly ahy tamin'ny fahazazako izany, ary tsy ho adiniko mandrakizay. Izany fahatsiarovana ankamamin'ireo tovovavy ireo izany dia mampatsiahy ny fahasambarany tamin'ny fahazazana sy ny fahatsorapony. Ny sary faran'izay tiako tamin'izaho mbola kely ngambany dia ity iray ity. Dia tamin'ito anniversaire-ko izaho 1 taona, niarivariva alohan'ny diny amin'izay, dia tao anaty efitra iray izahay, dia tao izahay nandinjiny hirahira, nanao an'izay zavatra rehetra mankorotana an'ilay efitra iray iny izany, dia tena hoe rehatra amin'ny quartier-ny iray manontolo iny ngambany izahay mitabataba ao iny. Voahozongozona ny fifaliana sy ny fahatsorapony ankizy. Izany no mampatsiahy fa manafo ny fahazazana ny fanambadiana aloha. Zavatra niainan'ny ankamaroan'ireo tovovavy ireo izany. Nianarako moa zany fanjaona Somalala, afaka iantsona anahy fanja, zaho 2010 taona, avy any farafara Vatambe. Raha ny amin'ny famille d'origine aho, zazavavy tokana, tsy manaraha vavy, tsy manana. Raha hitako tena sarotra ny défi zany satria ny confinement mahatonga ny fahatrana da lasa magniraky ny zaza manao tao fahatany amin'izay satria expérience taminamako raha gnary nanay elo satria nampanambadiana izy azy lazaina hoe nenako avao koa zany satria namako moa izy da nampanambady sabo taona izy nanay elo satria izy nampanambady kanefa ny izy milefa avao zany fa hoe zasa nambady da fa tokony mbo iana sao ary zany da angalaky CP MT da simbanareo no avenirako nefa ny zany mangalaky CP da sy naneko moa iabany da sy maintsy manambady avao no iabany da farany amin'izay izy naneko da mamany amin'izay nefa mbo isa mpanambady ananjy ny fiatsiam-poko amin'izay nanay elo satria nampanambadiana izy no fa iaho amin'izay manao vakansy lasa sisinama no mifankahita zero lahy da mbo manahaky toetrain-jaza zany izy nefa izy koa sy dia manao toetrain-jaza avokoa satria mieritreritra ny raha ianany agnaty tokantrano hoe ary zaho koa mba andinika ny oviko zany andinika ny oviko koa iaho fa sy no fa mizaka satria ny raha fanhitako nefa ny zaza ny tofotoana amina fanhitako hoe milamina tokantrano na raza nefa ny zaho mba tokony hanao ny mbo te-hisa zany. Ny fampanambadiana ankizy matetika dia ifanarahan'ny ray aman-dreny na koa noho ny lafiny ara-bola. Mihevitra ireo ray aman-dreny fa raha hampanambadiana dia mbola tanora ny zanany dia afaka manamaivana ny fiezatra ny fiainany ireo. Miteraka olana maro izany amin'ny lafin'ny fanabeazana ny ankizy sy ny ara-tsaina ary ny ara-psikôlôjika. Ny vady amboarina ihany koa dia fomba nentim-paharazana ho an'ny ray aman-dreny sasany, ka izany mahatonga azy ireo manao izany ho an'ny zanany dia mbola kely ireo. Anisan'ny antony manosika amin'ny fampanambadiana ankizy ihany koa ny tontolo ara-tsosialy. Ny COVID-19 dia isan'ny nanampitrotraka n'izany olana izany satria vao miany ara-ratsy ny faharom-piainan'ny olona no hivalana aretina io. Mety mbola hampiakatra ny tahan'ny fampanambadiana ankizy ho an'ny tovovavy maro manerana an'izao tontolo izao ny fahasahiranana ara-toe-karena izay miha-ratsy noho ny COVID-19. Any amin'ny fianakaviana namako sasany izao very asa ny ray aman-dreniny ary mbola tsy hay mihitsy raha mbola ho averina aminy izany. Rehefa mahavita ny fianarany amin'ny ambaratonga faharoa ny tovovavy sasany dia tsy mamela azy ireo hanao fianarana ambonimbony kokoa ny ray aman-dreniny noho io fampiasana ny ankizy na io fampanambadiana ankizy io. Maro ny tovovavy mitovy taona amiko tsy mianatra intsony ary tena malahelo azy ireo ny sasany mitsoka, ny sasany manambady dia miteraka mbola kely. Misy ireo ankizy no miorohoro ny sainy noho ireo olana izay tsy maintsy hatrehiny ao anaty fanambadiana. Mahalala olona izay ny ainan'izany fampanambadiana aloha izany. Namako izy ary vao avy namita fianarana amin'ny ambaratonga faharoa mihitsy ny tonga dia nasaina nanambady ny cousin. Tsy nahalala momba izany mihitsy izy ary tsy te hanao an'izany rahateo. Tena nahay izy tany am-pianarana ary nahazo baccalauréat
saingy tsy afaka hanano ny fianarana izy satria nampanambadiana. Ny fanambadiana aloha loatra dia mijanona olana lehibe indrindra maneran-tany amin'izao. Naharetantara izay tsy dia fandray matetika isika izay, fa ahoana re raha mba misy zavatra afaka ataontsika mihoatra noho ny mihaino fotsiny e? Mety hanao ahoana no avy raha omena fahafahana hanova ny manodidina azy ireo tovovavy ireo? Te hitondra izany eo amin'ny lalàna hanapiko ireo tovovavy satria maro ireo ny aran'ny herisetra sy fanararaotana. Tokony hajanona tanteraka ny fampanambadiana ankizy amin'ny fiarahamonina misy antsika. Ozona ho an'ny fiarahamonina ny fampanambadiana ankizy. Rehefa mpanambadiana aloha ny ankizy vavy iray dia voakasika ny ara-batany sy ny ara-toe-pony. Ny zavatra iriko voalohany ho an'ny fiarahamonina misy dia rafitra ara-tsosialy azo antoka ahafahan'ny vehivavy sy ny ankizy mihaona am-pilaminana.